faly miarahaba sika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watagagasy ny tenako androany isika dia ndiresadresaka ndray toy ny mazatra-trandy fa mitena baovao ka horisansika amin'izany ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity anombohantsika azy ny eo amin'ny jirama tsy misy ny jiro sy rano ho tapaka ankatoko izao fety izao miandry ny raharaha avokoa ny teknisiana isantaniny zany mahakasika ny fanaovan'ny réveillon farany taona nandefa hafatra moa ikoty LILAHIMAHITSOHAMBO ho an'ireo DJ sy ny organisateur vaovao any ivelany any RDC na République démocratique ny Congo raikitra ny korontana eo ampiandrasana ny voka-pifidianana fa miloha zany dia azidino ny manao commentaire amban'ity vidéontsika ity mba afahana mandravina ndrenevitra rehetreny anaovantsika vidéo manaraka eo azidino ihany koa milaiky ny vidéontsika ary azidino hatrany miabone amin'ny chaîne-tsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay levana sy tomatotagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao jirama no anombohantsika an'ity vaovontsika ity mitohy ny ezaka rehetra tsy isiny fahatapahan-jiro sy fanalefahana ny olona famatsin-drandro avy amin'ny orinasa jirama amin'izao ankatoko ny fety farany taona izao sy ny tombavao izao hoy izy ireo solon-tena avy ao ny jirama hatrany amperinasa manarinareo tsy fambiazana rehetra mahatonga fahatapahan'ny herinaratra avokoa ireo teknisiana mandritra ny fety ny farany taona sy ny fitianana ny tombavao kosa dia hiandry raharaha avokoa ireo teknisiana jiro sy rano manerana ny Madagasikara nanentany ny mpanjifa jirama raha ohatra ka sendra tranga fahatapatapahana any hoandy izay mety ho vokatry ny toetrandro dia tokony hampandre avy hatrany amin'ny jirama fohy be azo antsoina ny laharana maitso 720 ary azo atao tsara ihany koa ny mandefa hafatra miafina na MP amin'ny pejiny jirama ofisialy mba hahafahana manao haingana manoloana izay fanambarana izay nataony jirama izay dia maro ireo olona no nametra-pantanina hoe taiza foana ary zany teknisiana ny jirama hatramin'izay mahatonga an'ireny fahatapatapahan-jiro sy rano matetika ireny sa ve rehefa akaiky farany taona ihany vao hoe amperinasa daholo ny teknisiana rehetra ny jirama iarahantsika rehetra mamaly ao anaty commentaire izay fantanina izay fandao indray raha ho resahantsika ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny koto izany hoe koto LILAHIMAHITSOHAMBO izay fantatsika tsara moa koto LILAHIMAHITSOHAMBO rehefa maneho ny heviny zay dia somary mivantambantana ary mahitsy ny fiteniny ny arahaba ny voaka malagasy rehetra koto LILAHIMAHITSOHAMBO amin'izao ankatoka ny farany taona 13 izao ary nirary ny voaka malagasy rehetra izy moa mba hatratra ny taona 14 ka nilaza moa izy tamin'izany fa aoka hoy izy ianareo DJ sambo tonga saina daholy fa tsy izay hira tiany lisany ihany no alefa sy izay mampandindihany lisany ery ambony ery fa aoka hoy izy mba samby hiainy ny feon'ny fieritreretana amin'izay hira mety ho tiany rehetra ao anatin'ny alim-pantihizana iny satria manko ny olona zay ndeha montsy soare amin'ity farany taona ity ny ankabetsahany dia olona efa somary zokinjokiny daholy satria mba hanararotra hanao an'izay fety farany taona izay rahany besiny maro ka hoy izy hatrany mba ataovy mifandanjalanja ilay ambiance ao anatin'ny ilay alim-pantihizana fa tsy ny hira tianareo ihany na koa ireny fatifatina hira moa hoy izy tamin'izany fatifatina hira izay tianareo tanora reny foana no alefa ao fa mba asiovy hira izay mba nanamarika ny taonanay ihany hoy izy izany hoe nanamarika ny taonan'ireo zokizoky zany ka rehefa mandeha hoy izy ny hira dia aza mba kosikosehina matetika iny kapila mangilatry ny DJ iny na koa hoe avela amin'ny tsy tapatapaka ilay hira fa ireny hira reny hoy izy dia hira efa vita tsara avy any amin'ny studio ary vita mastering sy mixage tsara ireny hira reny vao navoaka ka aoka mba hajaintsika izay fa tsy tapatapahana isaka ny mihetsika ilay hira izay moa ny hafatra avy tany amin'ny koto ka dia iandrasantsika ndray ara zany ny fiasan'ny ireo DJ rehetra mandritra nyty aliny raiky amin'ny 3 Desambra ty serasera any be fandrina varatra nanolotra fanomezana ny zaraha falinina ho an'ireo miasa ao amin'ny RNM sy TVM ny ramatoa délégué ny serasera sy kolotsaina Razafy Niarivo Jean Patricia amin'izao farany taona izao ho fitsinana ny taom-baovao 14 nahatsapa fa afa-pasahiranana ireo mpiara-miasa aminy amin'ny fisitrahana ireo fanomezana ireo ka nankasitraka ary ny rarisoa any ramatoa délégué ireo mpiara-miasa ireo amaranantsika azy vaovao malaza any ivelany ihany dia any RDC na République démocratique ny Congo izay voavy nanao fifidianana voatsela teo moa iny hitantsika iny ka raikitra ny korontana eo ampiandrasana an'izay voka-pifidianana izay na dia mbola tsy nivoaka azy ny voka-pifidianana filoam-pirenena any amin'ny République démocratique ny Congo dia raikitra sahady tamin'ny 7 Desambra teo ny fietsiketsehana fanoherana izay mety ho voka-pifidianana hivoaka eo nitarika an'ireo pombazy nidina andalambe ny kandida mpanohitra izay ny afara tamin'ny fitifirana tsy hivina moa fa 2 Desambra lasa teo no natateraka an'izay fifidianana izay izy ireo tany amin'izany République démocratique ny Congo izany izay sy zay ary tomboky lasy tomboky vavy hamarana koa ty vidéontsika ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravina ndrenevitra ndreny anaovantsika vidéo manaraka eo manasitsika ihany koa hilakeny vidéontsika ary manasitsika tanandro hatrany hiabone amin'ny chaîne-tsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vaovao zay alefa amin'ny sesy tomboky tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa
ragnombola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mito sasamianao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsy zaho tsy agne fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agne fanao iolaniko Zamavustro para was fulelayo laza tena tiane fanena minha farane isquano tena tia saquambalo isquano tena tia